soara daholo indray tsika rehetra re dana ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra indray. Nanaona ny lesona izay nianarantsika teo, inona ny nianarantsika teo? Ny zavatra hitantsika dia zao hoe rehefa tonga ilay tombo-kase fahaenina dia tonga ilay loza. Ho amin'izy ilay loza? Ho amin'ny vahoaka izay manerantserana ny anaran'Andriamanitra, ho amin'ireo vahoaka izay tsy manaraka ny didin'Andriamanitra na ny fitsipik'Andriamanitra, ho an'ireo vahoaka izay mampahory ny marina, ireo izay manana ny tenin'Andriamanitra sy manana any filazana any Jesosy. Ka izay ny loza hitantsika teo dia hoe rehefa tonga izay fitsarana izay dia misy inona? Misy fandravana mitranga zany. Satria misy fanavaozana izay ataon'Andriamanitra, satria rehefa mamonjy Andriamanitra tsy hoe mamonjy tapany fotsiny fa amin'ny fahatongavan'i Kristy dia zao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Donc misy zavatra miova zany eo, misy bouleversement zany eo, fanovana tanteraka. Dia rehefa tonga izay fanovana izay dia hitantsika fa misy loza miraraka avy any an-danitra tonga eto an-tany amin'ny fotoana io. Dia ny zavatra niresahantsika farany moa dia hoe izany zavatra izany ange efa nisy ihany koa zany tany aloha. Zavatra hitantsika hoe tamin'ny androny hitany amin'ny Genesis, tamin'ny androny Noa, vokatry ny fahotany zanak'olombelona niteraka ilay safidrano, ary vokatry ny fahotany zanak'olombelona dia nipaka tamin'ny tany, tamin'ny zavaboary ny fahotana zany ka naringana hatramin'ny zavaboarin'Andriamanitra, na ny omby amanosy ny vonoina tamin'izany, na ny vorona manidina ny vonoina tamin'izany, ny tany ihany koa ny diovina tanteraka ny tany. Tonga koa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora dia hitantsika koa vokatry ny fahotan'ny Sodoma sy Gomora dia nandefa afo ny latsaka avy any an-danitra Andriamanitra. Hitantsika hoe inona ny fahotana nataon'ny Sodoma sy Gomora zany? Ilay fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany, fahavetavetana no ilazan'Andriamanitra an'izany. Ary izay koa no ilazantsika hoe izany koa zany dia fahavetavetana zany amin'izao fotoana izao, fa tsy tamin'izany ihany izy ny fahavetavetana fa amin'izao izy efa ekeny. Fa ny lahy sy ny lahy zany tsy mety miaraka zany, vavy sy ny vavy zany tsy mety miaraka zany, satria tsy izay ny natiora nanaovan'Andriamanitra fa vokatry ny fahotana zany. Dia izay ilay antony mahatonga ilay fandravana, io fahotana izay ataon'ny zanak'olombelona io. Anisan'ny sationany zany fa maro ny zavatra teo, tanisa zavatra maro samihafa tsika, zavatra vitsivitsy moa voatanisantsika fa tsy ary voatanisantsika daholo tsika mahalala izy. Fa ny zavatra misy zany zao inona moa ilay tena hoe abomination zany na hoe ilay fahavetavetana ka mahatonga an'Andriamanitra mandrava. Ohatrany hoe tamin'ny andron'ny Kanana koa zao dia hoe nofongoran'Andriamanitra niala tao amin'ny tany Kanana ny Amorita sy ny mponina rehetra tao. Inona ny vokatra amin'izay zavatra zay? Satria nipaka tamin'ny lanitra zany ny fahotana izy ireo. Manana ny fomba fanaony izy ary manana ny fombany ihany koa izy ara-pivavahana. Io zany ilay hoe fivavahana amin'ny sampy, mivavaka amin'ny rano, mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny vato. Fivavahana do Madagasikara zao dia misy vao nijery reportage indray voamaly angambany izy iny. Dia nandeha tany amin'ny le hoe inona anaran'ity le hoe route de Baobab izy iny, dia any Morondava. Dia rehefa mandeha amin'ilay route de Baobab dia misy le baobab be io. Dia mivavaka amin'ilay baobab ny olona dia mangataka fitahina amin'ilay baobab. Izany hoe miakohaka amin'ny hazo maitso nge zany. Izay ilay antsoina hoe fahavetavetana zany eo anatrehan'Andriamanitra. Misy karazany betsaka izy io, ka ilay fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany dia ilay fomba ilay fanaon'izao tontolo izao, crime ataon'izao tontolo izao zany, ny heloka ataon'izao tontolo izao, sy ilay fivavahana amin'ny sampy, izay zany ilay hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ireo zany izay afaka tamin'izany na hoe épargné tamin'izany, amin'ilay loza niatra zany dia zao hoe ireo izay nanana ilay tenin'Andriamanitra sy nanana ny filazanan'i Jesosy, ireo nefa no hamarin'Andriamanitra. Fa ireo izay tsy nanana an'izay zavatra izay zany dia ireo ilay hiaran'ny loza, tahaka ny niaran'ny loza tamin'ireo voatanisantsika teo zany, hoe ny mponiny Kanana, ny mponiny Sodoma, ny mponina tamin'ny andron'ny Noa. Ka eo ny idirantsika amin'ny lesona amin'ity anio ity zany, hanohizantsika ny lesona zany fa izay moa fa mitinana ny lesitsika zany, hiaraka hivavaka tsika rametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo Iray Masina sy tsara indrindro, misaotra anao izahay. Mbola nomenao fotoana indray tamin'ity tapany hariva ity nahafahana nanosy nianatra ny teninao. Mampianara anay raha io ny teninao anenao amin'ity hariva ity indray sy vavonkely izay mpanomponao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao.
satria tsy amin'ny herina fatanjahana raha eo fa mifanahinao reny ihany. Ka dia mitenena indray ianao aminay tompo amin'ity arivo ity fa voninnkely izay vahoakanao. Raha io tao anatin'izay fisarahana izay raha nisy nataonay ka tsy araka amin'ny sitraponao na tamin'ny fiteninay na ny fisainanay na ny fitondratenanay dia hifonanay aminao raha io angatany famindram-posa melan-keloka. Mangataka aminao izay Jesosy, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary dia fenoy ny fainaona indray izay Andriamanitro mba ho masina satria masina ianao. Tantano izay, fimbino izay, arovy izay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra, arovy izay amin'ny fakam-panahy, amin'ny filanofy sy ny faniriana. Dia aoka iray ny fanahinao hitantananay ao amin'ny marina rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidinay ka hiaro anay ihany koa. Raha tafotoana ny vaty ny tongotray. Raha kofondranao ny fampianarana Jesosy io sy ny tokantranonay na izay tsirairay avy. Ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Tompo, mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Dia mankalaza anao hatrany izay raha io, mideranao izay, mananatra afo ny anaranao izay, voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Halleluja, halleluja. Dia mitenena raha io fa voninnkely izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy Tompo nandratarizan'ny vavaka izany raha hito anatrehanao, halleluja. Amen. Ny zavatra hitantsika izany dia izao hoe vokatra ny fahavetavetana nataon'ny zanak'olombelona izany dia izao le tany mihitsy no lasa nandohan'ilay olona izany, nalohan'ilay tany ilay olona tao aminy, vokatra ny fahotana izay nataony satria novetavetain'ny olombelona ny tany. Ka io moa zavatra nresantsika teo hoe inona moa ilay hoe fahavetavetana izay resahana izany dia hoe ny eloka izay ataon'ny olona maro samihafa izany sy ilay fanompontsampy izany. Ireo zany zavatra anankiroa-ngezabe ireo zany, ireo zany mametaveta ny tany ireo. Dia indrindra moa anatin'izay zany dia hoe maninona izy manao an'izay zavatra izay satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra izy ary tsy manana an'Andriamanitra ho Andriamanina. Ahoana moa ny anarahana azy rehefa tsy Andriamanina? Dia rehefa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra sy tsy manana ny filazanan'i Jesosy ianao dia maninona? Alohan'ny tany ianao. Dia rehefa tonga izay fandringanana izay dia tonga ilay fandoavana zany mahazo anao amin'izay vanim-potoana izay, ka izay nge ny zavatra hitranga zany amin'ny fotoana io. Ka Andriamanitra zany manomana antsika amin'izao, maninona mbola misy ho antsy izao satria tsy tian'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny havelona azy ny sitrany, hialany amin'ny ratsy nataony. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra antsika dia izao ny teneniny. Toko 7:20 ihany Levitikosy, Levitikosy toko 7:20 tsika satria nakatsika lesona tamin'ny maraina. Dia inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra teo? Levitikosy toko 7:20 dia ny 1:4. Dia inona vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy? Dia izao ny teneniny eo. Ny fitsipiko no arahinareo ary ny didiko no tandremanareo, anarahanareo azy, izao no Jehova Andriamanitrareo. Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izao no Jehova. Inona ny asian'Andriamanitra ratsika? Ny didiko no arahinareo, ny didiko no tandremanareo izy, anarahanareo azy, izao no Jehova Andriamanitrareo. Izany hoe izaho ihany ny Jehova Andriamanitra, izany no Andriamanitrareo. Raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izao no Jehova. Aty amin'ny Genesis ihany koa izy toko 20 verenantsika kely ihany koa, eo akaiky eo ihany tsy lavitra. Dia ny olona izay mitandrina ny didin'Andriamanitra io izy, io ny tsy maninona, io ny tsy ho alohan'ny tany io. Fa izay tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra io zany tsy manaraka ilay tenin'Andriamanitra dia io no alohan'ny tany. Izay ny teneniny atao amin'ny Genesis toko 20 izy miteny an'izay verenantsika kely. Genesis toko 20 dia ny 2:20. Ay, azafady Levitikosy ka. Levitikosy ka antsika. Levitikosy toko 20 dia ny 2:20. Verentsika kely zay. 2:20. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy mba tsy handohanareo ny tany izay tondrako anareo honenanao izy. Izany hoe rehefa apiditra ny Israely eo amin'ny tany Kanana zany Andriamanitra, inona ny zavatra nisy? Ny zavatra misy koa mantsy izao. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao andovatsika ilay fiainana mandrakizay, andovatsika ilay Kanana ny lanitra. Dia efa ho manin'Andriamanitra tsara tsika.
dia tadio tsara fa izy reo nomena akanjoakanjo fotsy ary nasiana ny ala sasatra mandra-pamomen'ny isan'ny mpanompo namany tahaka azy ihany koa. Dia ireo izay nitandrina ny tenin'Andriamanitra sy nanana ny filazanan'i Jesosy. Dia ireo zany ny asiana ny ala sasatra kely mandra-pamomen'ny isan'ny mpanompo tahaka azy ihany koa. Fa rehefa tonga ny fotoana amin'izay dia zao andova le kananan'ny lanitra izy, le lanitra vaovao sy tany vaovao izay omen'Andriamanitra nampanantenaina ny vahoakany. Ka eto zany amin'ile 120 zavatra teo amin'ny Israely io, satria apiditra ny Israely teo amin'ny tany Kanana Andriamanitra. Kanana tetỳ tany io. Ny zavatra misy nefa tao tany Kanana dia zao hoe ny Amorita ny mponina tao, ny Jirgasita ny mponina tao, ny Vita ny mponina tao, ny Amonita ny mponina tao. Dia ny Kananita ny mponina tao, ka reny mponina reny nefa ny manana le fomba fanaony reny. Manana ny Andriamanitra izay ivavahana izy. Izy zany tsy hoe izay tsy ohatranareo zany izay tsy fehezin'ny fivavahana, nefa izy feheziny mihitsy izy. Ny olona manompo vola nge dia efa feheziny zany, efa manompo vola zany izy, vola ny tompony. Ny olona tia zavatra ara-nofo isan-karazany efa manompo an'izay zavatra ara-nofo izay izy. Misy olona manompo trano izy. Karakaraina io ny karakaraina lava sy andaniana ny volo. Misy olona mijery télé reny ianao, misy émission mikasika ny resaka hoe mikasika resaka le hoe troc. Alaina daholo ty fatikorotana any anaty aniny tony dia vidiana lafo ty. Misy histoire n'ity zavatra ity dia zao dia vidiana lafo. Feno bric-à-brac ny tranony ao. Fatikorotana fotsiny. Manompo an'iny izy satria ny tompony ataony anatina trano mihitsy izy, feno ny ao amin'ny efitrano, any amin'ny garazy, feno, hipoka. Efa manompo ange zany. Ka tsika olombelona ny zavatra ataontsika manompo ny zavaboary tsika. Ny zavatra nataon'ny olombelona ihany ny tompontsika ihany koa. Zavaboary ange zany. Fa tsy ilay nahary atsika noho iny no tompontsika. Dia ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Dia eo ilay zavatra teneny teto, ary tandremo ny didoka rehetra sy ny fitsipoka rehetra ka arao izy mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo ho neniny. Tena ny tenenin'Andriamanitra mihitsy. Nomen'Andriamanitra ny Israely ny didiny sy ny fitsipiny. Hoe tsofoka amin'ny tany Kanana izy. Ka raha ohatra zany ny zanak'Israely ihany koa tsofoka amin'ny Kananan'ny tany io, ka tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipiny, dia ho alohan'io tany ihany koa ny Israely. Tanteraka ve zany sa tsy tanteraka? Tanteraka arabaky teny zany. Rehefa tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra ny zanak'Israely nitsofoka tao amin'ny tany Kanana, inona ny zavatra nahazo azy ireo tao? Voaroka tao nge izy. Lasa baby tany Babilôna ny Israely. Lasa baby tany amin'ny tany Asiria ny Israely. Vokatra n'inona? Vokatra n'izay fahavetavetana nataony izay satria tsy nanaraka ilay fitsipik'Andriamanitra izy sy ny didiny. Tonga ihany koa taty amin'ny andron'i Jesosy Kristy. Rehefa zareo mihitsy no namono an'i Kristy, nefa Kristy nirahan'Andriamanitra hamonjy azy, dia niteny mihitsy zareo, raha meloko izay dia alao aminay sy ny taranakay zany ozy izy, fa tanteraka arabaky teny zany. Tamin'ny taona 70 voaroka teo amin'ny tany ny Israely, paritaka taty Eropa. Nga izy tafaverina tany raha tsy tamin'ny 1948. Tany izy vao tafaverina 1948 ny Israely, vao tafaverina tany indray mipetraka tany. Vokatra n'inona zay? Zany hoe nalohan'ny tany ny Israely, vokatra ny fahotany. Dia tsika ihany koa zany, dia tsika malagasy koa jery atsika, dia mitaraina tsika, dia miaratsy ny mpitondra, miaratsy ny olona, miaratsy zao. Dia aza gaga toy izy foana le fanompo-tsampy, le fahavetavetana, tiovy foana le fomba fanaony zao tontolo zao atao io. Io eloka sy ny bevava sy karazany maro samihafa io, zavatra mamofady rehetra. Fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Zany hoe le tany mihitsy zany nefa mandoa atsika alohan'le tany. Na tsika malagasy ara dia alohan'le tany zany tsika rehefa manao an'izay zavatra zay. Dia izay moa zany le izy nandraran'Andriamanitra nyreto zanak'Israely reto zany hoe tandremo ny didiko izy sy ny fitsipiko rehetra ka arao izany mba tsy handohanareo ny tany izay tondrako anareo ho nenanao izy. Zany hoe ny olona mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipiny zany dia ireo zany no tafiditra amin'izy amin'ilay tany Kanana zany. Dia raha izay ny tantan'Andriamanitra ny fidirana Kanana teto tany, dia ohatr'izay ihany koa ny tantan'Andriamanitra antsika hiditra amin'ilay tanànan'ny lanitra izany. Dia raha raisina fotsiny amintsika fomba malagasy, misy fomba be dia be, anisany moa tsy voateniko to,
resaka le hoe retournement des morts na famadihana zany. Tsika mamadika milalao faty maloto nge ny faty. De rehefa mamoaka le faty eo de mandray le razana iny atao anaty sy de mitomany dady de mitomany de asina le sariny dady eo asina sariny neny eo asina sariny le zanaka maty de mitomany eo tena tafaray aminazy ange zany. Ora olona zany zavatra inotsika zany. Eo anatrehan'Andriamanitra zany manino fahavetavetana izany. Rehefa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy araka ny fitsipik'Andriamanitra, tsy araka ny didiny, zay mety ho fanao eto amin'izao tontolo izao, dia fahavetavetana zany zay eo anatrehan'Andriamanitra. Any amin'ny Deutéronomie indray tsika. Deutéronomie 7:12 ndray jerentsika. Zao no tenenany azy teo amin'ny 2:12 averina kely 2:12 teo. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no nandroahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Le fahavetavetana zany nandroahana dia manome ohatra izy ny amin'ny fahavetavetana hoe inona ny fahavetavetana zany nataon'izy nataon'ireto olona reto mahatonga azy voaroaka zany. Dia 5 dia zao no teneniny. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenenareo. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo. Aoka izy tsy hisy eo aminao zany. Maninona? Izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo. Satria tamin'izany fotoana izany misy an'ilay hoe Andriamanitra Moloka mantsy, ny andriamanitry ny Amonita zany. Dia zao andriamanitry ny Moabita ihany koa. Dia zao aterina eo anaty atao sorona ho an'ny Moloka le zaza dia arotsaka ao anatin'ilay afo. Atao sorona zany. Zany hoe mampamaky ny zanany afo amin'ny afo zany na ny zanany lahy na ny zanany vavy. Dia jereo koa fa tsika koa manana fomba malagasy tahaka an'izany. Zany tsy nitsika koa hoe tsika malagasy manolotra ny zanakitsika atao anaty afo atao sorona. Fa jereo tsara rehefa avy mandevina ny gasy. Dia maka taratasy izy dia dorany eo amin'ny varavarana le taratasy na manisy afo eo amin'ny fatapera izy dia mandika n'iny afo iny izy miditra eo trano. Fa ny tenin'Andriamanitra ange dia miteny aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanaka vavy hamaky ny afo. Mamaky ny afo nge ianao amin'izany. Mandika ny afo ianao hamaky. Fomban'izao tontolo izao zany. Mety hitentsika ka zany ange tsisy maharatsy an'izany. Mety tsisy maharatsy amin'izany fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Manao an'izany zany ianao dia fahavetavetana ianao rehefa milaza hoe kristianina. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy izy hamaky ny afo. Na mpanao fakataovana zay resaka finonom-poana nge zany. Finoana avy amin'ny razana zany. Manao fakataovana izy na mpanandro na manao sikidy na mpanana ody. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo. Na mpanao fakataovana na mpanandro na mpanao piskidy na mpanana ody. Migasy mpilalao ody. Feno ody anaty tomobile any, any anjoron-trano any, any anaty akanjo any amin'ny palitao, mipaingotra any amin'ny sisin'akanjo any, filalao ody. Raha misy olona mba hoe tafita eo akaikinao eo dia mialina dia asiko iny fa zokiny koa mba miseho anina. Misy lamban'ny olona miahy tokotany dia efa asiana zavatra lamban'ny olona miahy. Na fa fasana tain'ondrina tsy fantatra eo alohan'ny tranony ihany eo. Zany raha malagasy nge manao an'izany. Dia olona manao an'izany sao dia mahafantatra tsara hoe zany mihitsy ny ataony. Dia ahoana? Anorana sahana vandra hozy izy. Dia ataovy izay ataonareo koa nareo raha mba hanao an'izany. Fantatrareo tsara fa rehefa fahavetavetana Andriamanitra dia inona ny miarana anao? Ho alohan'ny tany ange nareo. Tsy zany mandoa anareo fa izay ny tenen'ny Tompo dia mampianatra fotsiny eto. Ahoana izy teo? Na mpanana ody hozy izy, na manao ho masim-bava, na mpanady na amin'ny manao azy ho tsinjin-javatra. Itoeran'ny fanahy reny miantso tsomba reny dia rehefa miantso tromba iny ianao dia miditra amin'izay ilay fanahy dia mihetsika eo daholo. Na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Koa zavatra resahana efa niresahantsika tany alohany koa. Reny trano manary reny. Dia eo amin'ny rova teo izao misy. Raha tsy diso. Dia any amin'ilay toerana fankatoavana rehetrarehetra reny. Manasina ozy ry zareo, feno trano manara. Dia amin'ilay trano manara dia mandondona. Dia rehefa mandondona izy dia manala kapa dia tsy haiko misy fomba famindra zay hoe ny ankavanana ny ampidirina sa ny inona ohatr'izay. Dia efa miditra ao izy dia miresaka amin'ilay
miresaka hoe zao ny zavatra misy ry dadabe ry nenibe dia patati patata satria mieritreritra izy hoe ny fanan'le maty zany mipetraka ao amin'le trano dia mivoaka ao izy rehefa avy eo dia anontanian'le mpanao gazety hoe dia ahoana tena mifandray amin'izareo mihitsy mpanontany amin'ny maty fa fahavetavetana eo mason'ny Jehovah izay rehetra manao izany zavatra ary izany fahavetavetana izany no androany Jehovah Andriamanitra ao azy eo anoloanao izy. Fa inona tenen'i Jehovah? Aoko tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Zay ny zavatra tenen'Andriamanitra. 1:7. Aoko tanteraka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ny tsy fanaovanao n'izany zavatra zany. Dia vokatra amin'izay moa ny zavatra hitantsika dia zao hoe simba ny zavaboary, simba ny biby. Io resaka mampitambatra biby io, tsy haiko gisa zigana natambatra manome an'le sarin-dokotra raha tsy diso. Zany nge tsy azo atao zany, vokatra fahotana nge zany. Simba any amin'ny biby ny simba, ny zavaboary any koa simba. Simba daholo ny tany, ny tendrombohitra. Any amin'ny tendrombohitra zany moa dia feno fanaovana fankatoavana be dia be. Feno vato mifanongo be dia be ny ambony tendrombohitra iny. Anateran'izareo fanatitra. Ho an'ny razana, ho an'ny Andriamanitra izay ivavahany iny. Dia vokatra an'izay dia mipaka. Ka adidiko foana aho ny teny iny tamin'ny andron'ny fanongana mpanjakana tamin'ny Ratsiraka tamin'ny 91. Dia ny Herivelona no herina nohatra ny fitondram-panjakana dia hoy izy zareo Herivelona tamin'izany hoe ety miakatra ty fireneny ity. Ahitana niakatra anakaiza. Zao antsika aiza ny toerana misy antsika, anisan'ny firenena mahantra indrindra ny Malagasy. Nefa tsika ihany koa dia tena vahoaka mirehare mihitsy tsika. Ka nahoana ka? Tohizo foana ho an'ny fanompoan-tsampy. Zay ngely izy. Fa ho avy ny fotoana. Andohanao tany io. Tena mandoha io. Tsika nge voalohany tamin'izany ny Israelianina nandray an'izany tsara mihitsy. Reo hafa firenena reo fa nahazo an'izany mihitsy. Ka zay fahotana ataontsika ihany zany no maninona? Mipaka ihany koa amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Dia ny zavaboary mitaraina araka ilay nitenentsika iny. Tsy ndraisika moa toko sy andiny tamin'iziny fa omenantsika eto Romanina 9 jerentsika kely. Romanina 9 dia ny 7:20 hatramin'ny 12:20. Romanina 9 dia ny 7:20 hatramin'ny 12:20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Zany hoe tena nampanekena ho zava-poana. Lasa voavetaveta, voaloto zany izao zavaboary rehetra izao. Nefa hozy izy maninona? Tsy araka ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Ary sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Zany hoe andevo zany zao zavaboary misy antsika rehetra izao. Andevozana. Dia manantena izy mba hovitsorana amin'izany fanandevozana zany satria lotona izy, simbana izy, manantena izy mba hovitsorana amin'izany. Dia amin'ny fotoana inona mba hanantenana izany? Amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa mba hahafahana ny zanak'Andriamanitra tena mba ho afaka koa zany ilay zavaboary amin'izay vanim-potoana zay. Ka io rehefa tonga ny fotoana arak'ilay lesona teo dia maninona? Mipaka amin'ny tontolo eto ambonin'ny tany rehetra zany. Mipaka zany izy io. Teo amin'ny tombo-kase 10 zavatra hitantsika zany ny faminaniana dia miresaka ny amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra zany izay nampahoriana sy nampijaliana. Ny antso izy ireo manao hoe mandra-pahoviana hozy izy. Aty amin'ny tombo-kase 9 indray efa eno zany
le antsony izy ireo ary tonga amin'izay zany le fitsarana zay nandrasana izy ireo aty amin'ny tomboka sy fahaenina. Dia ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe rehefa tonga zany le tomboka sy fahaenina dia zao hoe tapitra zany ny fampijaliana sy ny fampahoriana ny olona marina amin'ny fotoana io rehefa tonga tomboka sy fahaenina io. Ary amin'ny fotoana io ihany koa zany ny amongorana tanteraka ny ratsy fanahy sy ireo zay nampijaly ny marina, ireo zay namono zay nanana ny filazanan'i Jesosy, ireo zay namono zay nitana ny tenin'Andriamanitra, ireo zay niaritra ny tsirariny, nanaovana zay nalaina kely ny fananany. Afaka zany izy amin'izay fotoana zay. Kanefa ny zavatra misy dia zao tonga ny fampijaliana reto ratsy fanahy reto, ho aringana tanteraka zany izy reto. Dia inona ny zavatra misy amin'izay aloha jerentsika satria eo le hoe amaranantsika le lesona zany verenantsika amin'izay le vaky teny. Dia rehefa tonga zany io fitsaran'Andriamanitra io araka le nitenentsika teo dia zao hoe tsy maintsy misy fanavaozana zany ho ataon'Andriamanitra. Rehefa tonga zay fanavaozana zay zany dia le famonjena zany dia zao hoe tsy hoe famonjena fotsiny dia hoe soroko teto ny olona marina dia hoe tsaraina ny ratsy fanahy. Fa ny zavatra hitantsika teo dia zao hoe ny zavaboary koa dia miara-mijaly sy miara-ory zany, simba kotsiny dia tsy maintsy hoe sorona daholo zay ho avaozan'Andriamanitra hatramin'ny zavaboary, hatramin'ny biby, ny rehetrarehetra zany ho avaozan'Andriamanitra avokoa zay. Dia amin'izay fanovana zay zany dia zay le teneniny ato amin'le Apokalipsy 4 zany, eo zany tsika amin'izay. Le Apokalipsy 4 vakintsika zany le izy. 12 ka hatramin'ny 14. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka sy fahaenina dia nisy horohorontany mafy. Ary tonga mahita tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro. Ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny vohony manta mba hozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerana ozy izy. Io zany le fotoana io zany, io fotoana io zany mialohan'ny fiavian'ny zanak'ondry io. Rehefa ho avy ny zanak'ondry dia ireo zavatra ireo zany no mitranga. Alohan'ny fiavian'i Kristy zany ny hatongavan'ireo zavatra ireo zany. Dia aty amin'ny Matthieu 4:20 ihany koa izy dia mitenen'izy io. Matthieu 4:20 jerentsika kely zay. Satria tsika raha mijeritsika teo hoe ny masoandro izy ho maizina ozy izy. Ary ny volony izy dia tahaka ny rà. Ary ny kintana ozy izy dia hiraraka amin'ny tany. Zany kintana miraraka amin'ny tany zany inge tsy haiko raha mba nahitatsika loatra ny hoe documentaire na mety hoe nisy film dia misy an'ireny météorite ireny mianjera avy any an-danitra. Fa loza inge zany raha zany no mitranga e. Resaka éclipse zany tahaka ny rà ny volana ozy izy. Fahamezinana zany zany fahamezinana amin'ny tany, fahasimban'ny masoandro zany, fahasimban'ny masoandro zany dia zao io resaka hitantsika amin'izao fotoana zao resaka réchauffement climatique io zany efa tonga zany izy amin'izao fotoana zao. Dia hitantsika izy io tamin'le hoe satria izy io zany mialohan'ny fiavian'ny zanak'ondry zany izy io. Dia ato amin'le Matthieu 4:20 izy ny 5:20 dia ahoana ozy izy na le teneniny teo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amezinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ozy izy dia hozongozonina ozy izy. Ho amin'izy ireo loza ireo no ho avy. Ho an'ireo izay naninona tsy nandray le tenin'Andriamanitra, ho an'ireo izay tsy nanana ny filazanan'i Jesosy, ho an'ireo izay niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ka tsy nety ninona anarany. Dia ireo olona ireo rehefa tonga izay fotoana izay dia maninona? Hitany amin'izay hoe ay tena marina le izy. Ay tena hitsara tokoa le zanak'ondry. Dia tsy zakazakaina io loza menjera io loza mitranga io amin'izany fotoana zany satria zao zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao zany mbola tsisy dikany zao raha mpoharina amin'ny zavatra ho avy rehefa tena akaiky ho avy ny fiavian'i Kristy. Zany hoe ny masoandro zany ozy izy tsy hazava, ny volana ozy izy dia tahaka ny rà, ny lanitra ozy izy dia orina tahaka amin'ny taratasy voaorina, ny kintana hiraraka amin'ny tany,
ny herin'ny lanitra ozongozonina isy ororon-tany mafy mbola tsisy toy izany zany ny zavatra mitranga loza tena hoe loza tena loza zany zavatra mitranga amin'izany fotoana zany satria mbola tsisy fahoriana tahaka an'izany ka rehefa tonga zany io fahoriana io dia iantso reto olona reto reo olona mpanimbazimba rehetrarehetra reo olona miaino anatin'ny favetavetana reo manompo andriamanikafa reo izay notikiny satria nitoky tamin'izany izy hatramin'izay fa nataony tsinitsinina le Andriamanitra pahary azy dia zareo mihitsy no iantso ary io tsisy akanavaka io na président ianao na général ianao na colonel ianao na inona toeram-boninahitra misy ianao na manan-karena ianao na mahantra ianao na andeva ianao na andrina ianao tratra an'io daholo ianao dia fahafatesana ny miandry ianao zareo mihitsy arany miantso satria mafy be ilay fijaliana dia aleo maty afa tena mafy misy inge olona ohatrany hoe marary reny eo mpandrina eo izy mialatsiny ohatrany hoe aty andafy ny be deabe reny zavatra reny zany lesaka hoe olona en fin de vie zany na hoe amin'ny faran'ny fiainany zany dia amin'iny fin de vie iny izy zany dia ohatrany hoe misy olona zany amin'ny hôpitaly ohatrany hoe efa marary mafy paraplégique ohatran'izany tanany io tsy mihetsika io masony fotsiny ny mihetsika manao ohatr'izao nefa izy eo anatiny ao tena misofra zany izy io fa na vavany ara-tsy mahateny dia tsy hitan'ilay fianakaviana zay atao aminy dia miady ilay fianakaviana ohatra ilay vadin'ilay lehilahy ny teny mafy loatra ilay izy fa alao alefa izy dia ilay ray aman-dreny teny alao tazomina izy dia forcena hoe resaka velomina artificiellement fotsiny izy zany efa tena maty raha ny tena izy fa velomina artificiellement fotsiny sisa zany amin'ny alalan'ny respirateur artificiel sy ny zavatra maro samihafa nefa le misofra be ny olona iny eo anaty dia miady eo ny fianakaviana hoana ny atao sy ny ohatra inona ny azo atao aminy fa mijaly ange zany olona zany hoe ny olona iny zany efa ao anatiny efa aleoko maty ato zay velona satria mafy ange ty mahazo aty misy olona koa karazany ohatrany na ny fiainany sy ny zavatra dia aleoko maty to zay velona fa mijaly loatra ato amin'ity tany ity fa amin'izany fotoana zany akory tsy midika hoe manindriny ho faty fa amin'izany fotoana zany rety olona reto any koa rehefa tena tonga zany io loza io le loza nefa tena mafy sady mampijaly nefa izy tsy maty mbola tsy maty zany izy fa dia aleony mihitsy tena aleo faty dia miafinao anatin'ny tenimbohatra izy dia hoe tena mianjera aminay ry tenimbohatra fa tsy zakanay ny fahatezeran'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana fa mafy loatra ny fahatezeran'ny zanak'ondry nefa izy mbola tsy maty zany fa mijaly tena mijaly izy zany eo hoe ahoany ty tena mafy mijaly vakitsika ingely izy atao amin'ny apokalipsy toko 9:5 zao ny zavatra teneniny eo apokalipsy toko 9 dia ny 9:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra 9:20 ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona ozy izy hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerana izy ka iza ny ajanona miantso ny faty zany hoe fahoriana mafy ary ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe mbola tsisy fahoriana tahaka an'izany izy hatramin'iny nanorenana an'izao tontolo izao la détresse sera si grande ozy izy tena iny mafy be zany ny fahorinany amin'izany fotoana izany ka tsy ho zakazakaina mihitsy mianjera aminay izy misy film zay nandeha tamin'ny fa ela moa izy iny tsy haiko tamin'ny 2012 mihitsy nivoahan'ilay film dia ny titre tamin'izany 2012 le nisy le nalaza be le hoe fin du monde 2012 araka n'le hoe zareo Maya ny am'resaka astrologie zany dia hoe farana ny taona hoe fin du monde 2012 fa tsisy fin du monde 2012 satria Andriamanitra ho mandahatra an'izany fangany olombelona
tonga tokoa inona zavatra nitranga namoaka film zareo tamin'ny 2012 reny de hoe ohatr' zao zany mety zay ny titran'ilay film hoe fin du monde 2012 de ohatrotr' zao mety fivoahany zany fin du monde zany raha mitranga izy de reo le milliardaire manerana n'izao tontolo zao nanamboatra samby fiara izy tany anaty tendrombohitra tany de zay olona manana maizy azy zany no afaka mandeha ohatrany hoe karazana mividy efa nanokana billet koa zany hoe andeha ho any tonga am'izay le loza nitranga tonga divitry ny rano ny tany ny loza maro samihafa tonga ny tafio-drivotra mahery tonga ny météorite milatsaka tonga ny orohorontany mivava de lasa ny afo nandeha tany amin'le samby fiara zany de mbo hoe voavitra ny samby fiara zay zany nanaovana le film fa ninona fahendreny zanak'olombelona io tsy mahavonjy azy zany miezaka ngereo sura mihitsy am'izao fotoana zao fa manao reo olona maheritry am'izao tontolo zao manan-karena hoe ahoana fatany ange zany isake malala hoe misy an'izany zavatra zany ho avy fa tsika nino tsika no ajambaina amin'ny zavatra zay ataony zareo fa zareo miomana izy any ambadika any na am'izao zavatra misy amintsika am'izao fotoana zao resaka hoe covid guerrany Ukraine sy ny karazany io zareo nge efa manana efa mieritreritra misy autre alternative any ambadika any io zao ny zavatra ho ataonay zao ny zavatra ho ataonay fa nga zany mahavonjy anareo zany any Canada ao avariana ny jeren'le izy misy tendrombohitra zay ny Canada de any ambanin'le tendrombohitra any efa feno zavatra be deaibe misy archive be deaibe archive ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany hoe raha misy catastrophe naturelle tonga de mba voavonjy zany ny zavatra rehetra misy ohatra resaka momba ny resaka botanika fotsiny zany ohatra ny ohatra resaka momba ny fambolena zany resaka momba fambolena zany resaka voninkazo sy ny karazany de efa manana grain be deaibe zareo any de afenina any ambany any de rehefa tana misy ny fampiteny zao tontolo zao de mba manana zavatra ambolentsika ohatra ty misy tsaramaso ty ny any ora olona de alaina ihany koa archivena ihany koa ny document momba ny olona rehetra hoe zao ny anina ohatr' zao ty ny taranaky anina ty ny taranaky anina ty ny taranaky anina tovy daholo ny fahaizana fa ny tenin'Andriamanitra de mazava ary tsotra ihany io tonga am'le fiteny hoe zay mino zay ihany no voavonjy zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy izay ihany no voavonjy fa eto izy ahoana izy izy tsara reo olona reo zany ny mpanjaka ozy izy averiko le 510 teo fa ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba miandevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra de nihery tany amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka hafeno zay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no ajanona hafeno zay ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana izy anatreh'le Andriamanitra ray sy anatreh'n Jesosy Kristy ilay zanak'ondry ka rehefa tonga zany io fotoana io de tsisy mahajanona eo anoloan'Andriamanitra satria izay le fanontaniana mipetraka manao hoe iza no mahajanona tsy misy zay maniny iza ihany matafijanona teo ireo zay manana ny tenin'Andriamanitra izy sy manana ny filazana an' Jesosy ka am'izao fotoana zao zany mbola zareo le mpanan-karena zareo le mpifehariva reo le mpanjaka ny tany reo mbola mifehy n'izao tontolo zao ary nisy fotoana ary zareo nieritreritra mihitsy hoe efa nieritreritra n'izany hoe nouvel ordre mondial zany tonga tapoka ny guerrany Ukraine foana nge le resaka hoe eritreritra hoe nouvel ordre mondial anaiky ataon'ny Occident am'izao tontolo zao an zareo tandrefany reto satria izy naika ametraka ny nouvelle nga hatafipetrany zany nisy ny guerre Ukraine tapoka potra tapoka avany Poutine manangana ady de fantatsika tsara fa misy le resaka hoe ONU Organisation des Nations Unies io zany reo no mifehy tany zany reo de zay membre ao anatiny io alternative à côté n'izay zavatra zay nefa nanao organisation koa ny pays de l'Est zany na ny firenena tatsinanana fa tsy te hiaraka amin'ny tandrefana satria ozy zareo tsisy intégrité ao anatin'ny ONU izy zany hoe tsisy fahamarinana zany de nanao koa zareo de ny anazy tsy nataony hoe ONU nanaovany azy OCS nataony
ny sinoa nanao anazy io dia le OCS dia hoe organisation izy teo tsy tadidiko tsara le anarany teo zany ohatrany hoe misy hoe coopération de Shanghai le izy organisation coopération de Shanghai ngamba zay ngamba le izy raha tsy diso mety diso va ohatrohatrotra le izy dia rehefa nanao an'io zany izy dia nikambana koa ny sinoa niaraka amin'ny russianina tsofoka ao ny indien tsofoka ao koa ny misy pays arabe tafitsofoka ao amin'le izy io zany hoe lasa tsy tanteraka zany le nouvel ordre mondial zay kasain'zareo atao satria lasa misy hery anankiroa mifanandrina indray zany eo mifanohitra zany zay nge mahandriamanitra an'andriamanitra ataovy zay ataonareo fa ngaha misy zavatra tanteraka ataonareo dia antsika koa moa mazanak'andriamanitra dia zao avelao ho any zay anao zay ataony any zareo rehetra any alao na iady an-trano any zay ataony tsy miditra amin'izany tsika fa zao neny Jesosy inona nataony rehefa tonga teto tany izy alao izy any kaisara zay any kaisara omeo amin'ny kaisara zay amin'ny kaisara fa zay an'andriamanitra an'andriamanitra rehefa naporosihan' Jesosy andray ny fanjakana toy izay lotany naporisika azy ny fanjakako tsy eto tany izy Jesosy ny fanjakako any an-danitra tsika zany tsy alao ny olona anao zytsika ny n'andriamanitra no ataotsika ny momba an'andriamanitra ny fanteso tsara katsao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany zany ny zavatra tokony katsahan'ny zanak'andriamanitra ka rehefa tonga zany io fotoana io rehefa tonga zany rehefa tonga amin'izay le loza dia miantso inona tsy zay loza tonga zay miantso ilay fiavian'ny zanak'ondry eo ilay hoe fahatezeran'ny zanak'ondry sy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ozy izy ka amin'ny fotoana io zany rehefa tonga zay fotoana zay dia zao hoe andriamanitra no maninona no manana fahefanany amin'izao rehetra zao amin'izay izy no manjaka zany amin'izay fotoana zay tonga zany liny le fanjakan'andriamanitra satria izay le zavatra teneniny teo manao hoe afeno izay amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ozy izy sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny fahatezerany ary iza ny ajanona afeno izay amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana vao mipetraka zany izy io amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amin'ilay mpanjaka zany zay mametraka an'andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy mifehny zao rehetra izao Dieu règne ozy izy ny fitenenana dia zay no mahatonga le teny hoe iza no ajanona ko raha tonga zay fotoana zay iza tokoa ny ajanona amin'izay fotoana zay ko na hiafina ho aiza renao tsisy efenanao nge amin'izay fotoana zay ary tsika amin'izao fotoana zao dia miandrandra andriamanitra mandra-pahoviana re maninona ny dia ratsy foana no manjaka eto amin'ity tany ity dia miandry any tsika fa tsy mety sy tonga le izy fa le ratsy any vao mainka miavosa mimatavy mahantra ihany ny fampahoriana isan-karazany ny alatra sy ny von'olona tsy tenenina tsony ny fanaovana keriny tsy tenenina tsony dia miandrandra eny andriamanitra hoviana fa amin'ny fotoana izay tsy andrasana ho azy ny tonga le izy satria andriamanitra nefa manana ny fotoanany dia amin'izay izy tonga izy amin'izay fotoana zay ary zay mahandriamanitra n'andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy eritreretintsika no hatongavan'ilay famonjen'andriamanitra fa andriamanitra manana ny fotoanany izy ary zany no ajanona izy no ajanona amin'izay vanim-potoana zay amaranantsika le lesona zany ao amin'ny Naoma toko voalohany ny andinin'ny fahenina sy ny fahafito Naoma toko voalohany andinin'ny fahenina sy ny fahafito zany hoe any amin'ny testamenta taloha zany izy io ao amin'ny testamenta taloha alohan'ny faraparan'ny testamenta taloha zany no misy anazy io zany dia hojerentsika kely zay aorianan'ny Mika zany no misy anazy io dia Naoma toko voalohany dia ny andinin'ny fahenina sy ny fahafito dia zao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy iza ny mahatoetra eo anolohan'ny fahavinirany ary iza ny mahatanty ny firehetry ny fahatezerany ahidana toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anolohan'ny ny vatolampy eto zany dia mipetraka ilay fanontaniana iza ny mahatoetra eo anolohan'ny fahavinirany ary iza ny mahatanty ny firehetry ny fahatezerany ahidana toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anolohan'ny vatolampy dia toy izany tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala zay mialoka aminy tsara Jehova ozy izy fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala
izay mialoka aminy ozy izy. Dia iza le mialoka amin'ny Jehova io? Io zany le antsoina hoe ireo le rescapé de Jacob ozy izy ny fitenenana. Ireo zany le sisa amin'ny taranaky Jakoba. Ireo le sisa amin'ny taranaky Jakoba. Ka averiko le 7 teo, tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala zay mialoka aminy. Mahalala zay mialoka aminy. Zany hoe Andriamanitra zany tsy manadino an'ireo rehefa tonga zay fotoana zay. Fantany hoe iza ny anazy ary iza ny tsy azy. Iza le nao marin'Andriamanitra amin'ny 5 dia ireo zay maninona? Nitandrina ny tenin'Andriamanitra sy nanana ny filazanan'i Jesosy. Fantatr'Andriamanitra ireo ary tsy adin'Andriamanitra ireo rehefa tonga zay loza zay. Iza ny mahajanona ozy izy teo? Iza ny mahatoetra amin'ny fahavinirany? Iza ny mahatanty ny firehetry ny fahatezerany? Dia amin'ny 7 izy tsara Jehova fiarovana mafy. Averiko tsara le 7. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala zay mialoka aminy. Rehefa tonga zany io fahoriana io, fantatr'Andriamanitra ianao. Satria mialoka aminy ianao. Tsisy atahorany amin'izay fotoana zay. Dia iza nefa mialoka aminy? Dia io le antsoina hoe ireo zany le taranaky Jakoba, le sisan'i Jakoba reo le sisan'i Jakoba. Les restes de Jacob ny fitenenana hoe rescapé de Jacob zany. Ireo sisan'i Jakoba reo zany, ireo no voavonjy ireo. Dia eo tsika ny miditra amin'le 7 amin'izay. Satria inona ny zavatra resahany amin'le 7 eo? Ireo zay afaka tamin'ny fahoriana io, ireo le antsoina hoe vao hisy tombo-kase zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo le hoe mialoka amin'ny Jehova. Jerentsika leo amin'ny 7 ange, jerentsika 7:7. Apokalipsy 7 dia ny 7 dia zao ny tenenany azy ato. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Satria fantatsika fa inona zavatra mitranga amin'le loza mitranga. Le hoe ny fahasimban'ny masoandro ozy izy, ny volony ozy izy ody tahaka ny rà, ny kintana iraraka ozy izy, ny herin'ny lanitra ozongozonina ozy izy, isy horohorontany mbola tsisy tahaka an'izany ozy izy. Zany zavatra mitranga amin'izany fotoana zany. Dia rehefa tonga nefa izay zavatra dia tonga ny fahasimbana zany manerina izao tontolo izao. Dia jereo tsara ny teneniny amin'ny 7. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro mpanompon'Andriamantsika ozy izy. Zany hoe aza arotsaka aloha zany aloha leo loza reo. Raha tsy vao hisy tombo-kase le vahoakan'Andriamanitra. Satria raha mirotsaka leo loza reo, ny rao dia ho faty koa le vahoakan'Andriamanitra. Satria le vahoakan'Andriamanitra izay manana le tombo-kase ihany zany no velona amin'ileo loza ho avy io zany. Dia ozy izy, aza manimba ny tany ozy izy na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro mpanompon'Andriamantsika. Zany hoe aoka aloha ho tazomina zany areo le loza reo hoe aza arotsaka aloha fa aloha asiana tombo-kase ny vahoakan'Andriamanitra. Ka iza no voavonjy amin'ny fotoana io zany? Rehefa arotsaka zany dia izay an'Andriamanitra ihany. Andriamanitra mahalala zay mialoka aminy ozy izy. Dia ireo izay vao hisy tombo-kase io zany. Dia hianatra koa zany tsika hoe inona ary tombo-kase io zany izay atao mivoakan'Andriamanitra. Satria io famantarana ny famonjena ny voakan'Andriamanitra zany. Raha tsy manana tombo-kase io zany ianao dia vitany aminao. Satria io loza io dia irotsaka io. Dia ozy izy aza manimba ny hazo na ny tany na ny ranomasina ozy izy. Mandra-panisinay ny tombo-kase ny andro ny mpanompon'Andriamantsika ozy izy. Dia tsy maintsy hosorana tombo-kase koa zany ny vahoakan'Andriamanitra. Dia ireo le antsoina hoe sisan'i Jakoba ireo. Dia iresaka zany tsika hoe inona ary ty tombo-kase ity zany apetraka amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra mba tsy azahoan'izy ireo ny loza zany izay ahazo amin'izao tontolo izao. Fa mitaniana manana ny tombo-kase n'Andriamanitra io ve ianao? Dia iresaka an'izay zany tsika miditra amin'le 7. Izay ny lesitsika tamin'ny teny io tika dia isaoran'Andriamanitra lehibe. Hivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra ary. Jehova Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io raha afaka nianatra ny tombo-kase fahaenina iny izay ary misaotra ihany koa raha tafiditra tamin'ny tombo-kase hiditra indray amin'ny tombo-kase faha-7. Iresaka ny amin'ny tombo-kase izay apetraka ao Andriamanitra iray amin'ny andron'ny mpanomponao. Dia mampianarana indray raha izy izany tombo-kase izany ianao amin'ny andro manaraka.
ka aoka tompo ny sitraponao no tanteraka aminay dia raina mandraka izay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany atao anatrehanao. Amen. Ny manao velomantsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo. Bye bye.